يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فلنت إنما نتن أرابا وانسكريت أبنارك تستابقن في تلافتن TVM أم نزو مرينا ني زوما يزو رألا سنبابي أتناتن فينا إسلام بولا أواناتني سورة الكهف nu resa desantsika amin'ity androan'ity satria araka mivolazany mpaminany sallallahu alayhi wa sallam manao hoe nizanizany mamaky suratul kahf amin'ny andro zoma dia hoazavay ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala ny fiainany mandritra ny zoma anankiroa izay mifanesy. Ka ao anatin'ny suratul kahf dia misy ireo tantara mahafinaritra izay noreketiny Allah subhanahu wa ta'ala mba ahazontsika lesona amin'ny fiainantsika eto andavanandro. Voalohany niraisintsika dia tantaran'ireo olona lavabato izay nandositra noho ny ilay fanenjeny nataony mpanjaka Dakianos. Ary niraisintsika tamin'ny lasa teo dia tantaran'ilay tompony jardin anankiroa. Fa amin'ity androan'ity kosa inshallah dia aka tantarany mpaminany Musa sy ilay lehilahy manampahendrena manampahalalana dia Khidr. Indray andro mpaminany Musa alayhi salamu nanao khutba tamin'ireo Bani Israel. Zany hoe rehefa nitoriteny izy dia tsara tokoa izany toriteny zany. Hanika ray tamin'ireo mpanaradia azy, iray tamin'ireo zanak'Israely nanontany manao hoe ory Musa, moa ve eto ambony tany mbola misy olona mahalala sy mahay mihoatra anao? Dia nijery mpaminany Musa tamin'izay fotoan'izay tsy nahita hoe iza ny tokony mahay noho i Musa alayhi salam. Ka natonga azy namaly hoe raha mbola eto ambony tany izy dia hitako fa tsy misy mahay mihoatra ahy. Dia rehefa niteny an'izany mpaminany Musa alayhi salam dia nahitsy ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala satria rehefa anao misy miteny ohatry zany dia tokony teny hoe Allahu a'lam, i tompo Allah no tena mahalala indrindra. Ka Musa alayhi salam tsy niteny an'izany ka nahitsy ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala ka niteny Allah ory Musa, anoany dia mbola misy mpanompo anankiray izay nomeko fahalalana izay tsy anananao izany fahalalana zany, ary zany dia mahay mihoatra anao. Dia teo i Musa alayhi salam nanapa-kevitra andeha hitady aiza toerana misy an'izany lehilahy Khidr zany. Dia niteneniny Allah subhanahu wa ta'ala eo amin'ny toerana antsoina hoe Majma al-Bahrain, eo amin'ny fanenany ranomasina anankiroa. Nazakaizaka mpaminany Musa alayhi salam ary niteny tamin'ilay mpanampiny Yusha ibn Nun, andatsika hozy izy andeha hamonjy toerana anankiray eo amin'ny Majma al-Bahrain. Nazakazaka izy ireo ary nanao voyage spesialy andeha hitady an'izany lehilahy zany sy haka fahalalana amin'izany lehilahy zany. Ary teo mpialana dia nitondra trondro izy ireo, ary trondro io efa noendasina izany, efa masaka zany trondro zany. Ka teneniny Allah amin'ny toerana izay mahavery an'io trondro io, eo no toerana misy an'izany lehilahy zany. Nazakazaka i mpaminany Musa sy Yusha ibn Nun ka nandeha izy ireo nandeha ary zany teneniny Allah subhanahu wa ta'ala ao anatin'ny surat al-Kahf izay vakintsika isaka ny andro zoma tahaka zao. Dia nandeha izy ireo ary rehefa tonga tamin'ny vatobe anankiray dia nakaina satria reraka nandeha amina andro maromaro, 2 andro, 3 andro mbola tsy nifanena tamin'izany lehilahy zany. Ka nakaina izy ireo tamin'izany vato lehibe anankiray zany ary tafatory teo izy roa. Rehefa taitra izy ireo dia niteneniny mpaminany Musa alayhi salam, andaotsika nohy an'le diantsika. Rehefa nandeha nanohy dian'ireo izy ireo dia tonga talohaloha mosary nona i mpaminany Musa reraka ka niteny tamin'ilay mpanampiny Yusha ibn Nun, avoay le trondro andaotsika hisakafo amin'izao fotoana izao. Zay dia voalazany Allah subhanahu wa ta'ala manao hoe falamma jawazahu qala li fatahu
atina ghadaana laqad lakina min safarina hadha nasaba. Rehefa niala am'le toerana izay misy an'le vatobe izy ireo, de niteny Mosa hoe tamin'ilay mpanampiny hoe toeto am'izay le sakafontsika fa efa nona sy reraka isika ka andaotsika hisakafo. De niteny Yusha ibn Nun, qala ra'aita iz awaina ila sakhra fa inni nasitu al-hut wa ma ansanihu illa ash-shaytan an adhkura. Tadidio izy mpaminany Mosa fa tamin'ny toerana izay natoriantsika iny, rehefa niala teo atsika de nadiniko teo izy ilay trondro izay nataontsika vatsy ho sakafontsika. Ka ny fanadinoko izy tsy hoe avy aty amiko fa avy amin'ny shaytan nampanadino ahy, any zany vatsy lehibe izay tokony sakafontsika amin'ny ity androany ity. De niteneny ny mpaminany Mosa alayhi salam, dhalika ma kunna nabgha. Izay misy le toerana tadiavintsika amin'ny toerana nanadinonao ny trondro, de eo misy an'le zany lehilahy antsoina hoe Khidr zany. Ka miverina izy ireo nandeha amin'iny vatobe iny, ka teo izy ireo nahita any Khidr alayhi salam. De rehefa tonga teo amin'ny vatobe izy ireo dia nanao présentation mpaminany Mosa, ary Khidr ihany koa nanao présentation, zay Khidr ilay lehilahy zay teneniny Allah subhanahu wa ta'ala taminao. Ka niteny mpaminany Mosa alayhi salam taorinan'izay manao, qala hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rushda. Moa ve za afaka hiaraka aminao ho ampahafantarinao, omenao fahalalana amin'ny fahalalana zay nomeny Tompo Allah subhanahu wa ta'ala anao. De niteny Khidr tamin'ny fotoana, qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Ianao de tsy afaka hiaraka amiko, ary tsy vitanao niaraka amiko ry mpaminany Mosa alayhi salam. De niteny mpaminany Mosa alayhi salam, raiso izy ny fangatako fa hitanao zao isan'ireo olona manam-paharetana hiaraka aminao. De niteneny Khidr tamin'izay fotoana zay manao hoe, fa in ittaba'tani fala tas'alni an shay'in hatta uhdisa laka minhu dhikra. Raha tena hiaraka amiko ianao de tsy ilaiko anao manontany zavatra zay ataoko, raha tsy fa hoe azavaiko aminao izany zavatra zay nataoko zany. Ka naraka izy ireo nandeha tamoron-drano anankiray ary nitengina sambo kely anankiray. Rehefa niaraka nitengina zany sambo kely zany izy ireo de tonga teny anivon-dranomasina, de nilokan'ny Khidr izany sambo izany. De gaga mpaminany Mosa alayhi salam teny manao hoe, lokanao ve ty sambo ty ka tonga tsika rehetrarehetra sy ny olona rehetrarehetra ato rendrika. De niteneny ny Khidr tamin'ny mpaminany Mosa alayhi salam, qala alam aqul lak innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Moa ve tsy fanteneniko taminao fa ianao tsy mahavita miaraka amiko, ary efa condition naperako taminao aza miteny sy manontany zavatra zay ataoko. De niteneny ny mpaminany Mosa alayhi salam, qala la tu'akhidhni bima nasitu. Zao izy aza raisina na aza omena tsiny amin'ny zavatra izay adiniko. De lasa ndray izy ireo nandeha tamin'ny toerana anankiray, tamin'ny tanàna anankiray. Rehefa nahita zaza anankiray milalao i Khidr de nivonony zany zaza zany. De niteny ndray Mosa alayhi salam, qala akatalta nafsan zakiyatan bighayri nafs. Ore Khidr, fa maninona anao mamono zaza anankiray zay masha Allah, zaza mendrika sy ny tariny. De niteneny, qala alam aqul lak innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Moa very Mosa tsy efa niteniko aminao fa anao tsy afaka hiaraka amiko. De niteny ndray Mosa niala tsiny azafady ozy izy fa raha mbola manontany anao zao zavatra zay ataonao, dia manana anjo anao manala ahy na misaraka amiko tsy miaraka amiko intsony. De lasa ndray izy ireo nandeha tamin'ny tanàna manaraka. Amin'io tanàna manaraka io dia tanànan'ireo olona zay mahihitra, zay hoe tsy tia mamoaka vola, tsy tia manampy olona. Ka rehefa tonga tao i mpaminany Mosa sy Khidr dia nanda avokoa ireo vahoaka tsy nampiatrano any mpaminany Mosa sy Khidr tamin'izay fotoana zay. Ka rehefa nandeha izy ireo nandeha tao anatin'io tanàna io ihany, de nahita trano anankiray misy rindrina zay efa irodana. De niteneny ny Khidr tamin'ny mpaminany Mosa, andao izy amboarina tsara ity trano ity. De niteny mpaminany Mosa alayhi salam, rehefa vita amin'ny fananganana zany trano zany, fa tokony naka vola ihany ianao karamantsika ozy izy tamin'ny fananganana zany trano zany, satria ny vahoakatiny hoe vahoaka mahihitra tsy mba nampiatrano antsika, ka mendrika antsika raha naka vola tamin'ny fandalovantsika sy fananganantsika nyty trano lehibe ity. De niteneny ny Khidr tamin'ny mpaminany Mosa alayhi salam manao hoe, qala hadha firaqu bayni wa baynika
saunabbi'uka bita'wili ma lam tasti' alayhi sabra. Ity ozy izy no tsotsoromamba isarantsika ry mpaminany Mosa satria efa intelo anao tsy nahatanty, izany hoe tsy maintsy niteny foana sy nanontany ka efa tsy mety intsony ny fiarahantsika saingy olazaiko aminao inona daholy no antony nanovaka an'ireny fihetsika ireny. Ny voalohany ozy izy amma al-safina fa kanat limasakin ya'maluna fil bahri fa aradtu an a'imbaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Ny antony nandokako an'iny sambo kely iny ozy izy satria any aorinan'io amin'ny toerana izay alehan'io sambo io ozy izy dia misy mpanjaka anankiray makankeriny izany sambo zay sambo tsara indrindra mandalo eo ka nisan'ny sambo tsara indrindra iny sambo kely iny ka raha tsy nilokako izy iny dia nalainy izany mpanjaka zany ankeriny iny ka nilokako izy izy mba misy aibo misy hoe kilema kely izany sambo zany raha vao mahita an'izany ilay mpanjaka ozy izy dia tsy hakan'iny mihitsy satria sambo tsy misy ilevana azy nefa io no fivelomany ireo olona mahanitra tompon'izany sambo izany ka nilokako kely ozy izy mba hahafan'izy ireo mba mandalo eo anatrehan'izany mpanjaka zany ary tsy ho alainy ankeriny izany sambo izany. Zay no fanazavana voalohany ozy izy nataoko tamin'iny zavatra zay nandalo iny. Wa amma al-ghulam fa kana abawahu mu'minain fa khashina an yurhikahuma tughyanan wa kufra fa aradna an yubdila lahuma rabbuhuma khayran min zakatin wa aqraba ruhma. Fa le zaza mivonoko kosa ozy izy dia ny ray aman-dreniny ray aman-dreny tsara masha Allah mpino silamo mpanao ny zavatra rehetrarehetra ka fahitako an'ilay zaza ozy izy rehefa ho avy lehibe dia io zaza io hikomy any Allah ho lasa kafir ho lasanao zavatra izay tsy mety eto ambony tany ka nivonoko ozy izy iny zaza reny satria efa nomeny Allah fahalalana mialoha amin'ny fitomboany zany zaza zany ny tenako ozy izy ka nivonoko iny zaza iny tamin'izay fotoana zay. Amin'izay rehefa miteraka hafa ny ray aman-dreny dia mahazo tsaratsara ny zaza iny. Zany zavatra rehetra zany hoy Khidr tsy nataoko noho ny hoe fahaizana avy aty amiko, tsy nataoko noho ny sitrapoko fa ordre sy didy avy amin'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala no nanovaka an'izany zavatra rehetrarehetra izany. Wa amma al-jidaru fa kana li ghulamaini yatimaini fil madina fa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma saliha fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik wa ma fa'altuhu an amri dhalika ta'wilu ma lam tasti' alayhi sabra. Fa ilay rindrina kosa ozy izy ilay trano zay efa rava natsangana antsika ozy izy dia io dia hoan'ny zazakely lovany zazakely kamboty anankiroa ary ny papan'izy ireo dia mpanao soa ary efa maty izany papan'izy ireo zany ka raha ohatra ka navelantsika horodana iny trano iny dia ho avy ny fokon'olona zay mahihitra tiarena amin'iny tanàna iny dia ho avy izy ireo andeha namboatra n'iny trano iny dia hita ao ambanin'iny trano iny fa misy lova lehibe volamena amina kilo maro ao ambanin'izany ka raha hitan'izy ireo izany dia tsy omeny an'ireo kamboty roa ireo fa izy ireo no hakan'izany sy zarazara an'izany ka ny zavatra zany natsangantsika amin'izay afaka 10 taona vao rodana indray izany trano zany ary rehefa rodana izy afaka 10 taona dia ireo zaza ireo efa lehibe izy ireo amin'izany dia izy ireo ihany no mitsangana manamboatra n'ilay tranony amin'izay fotoana zay izy ireo no mahita n'ilay lova ao ambanin'izany trano zany ka zay no antony nanamboarantsika n'iny hoe ho 10 taona efa ho lehibe zaza ireo mahita ny lovany mba tsy ho azon'ireo vahoaka izay mpanao ny tsirariny ka zay ozy izy no antony zavatra rehetrarehetra nataoko reny mba nataoko izy reny noho ny vokatra ny ordre avy amin'ny tompoko fa tsy nataoko amin'ny sitrapoko izany ry Mosa ary zay ny fanazavana ny zavatra rehetrarehetra zay niainantsika nandritra n'izay fotoana ny arahantsika izay. Zay no tantarany mpaminany Mosa alayhi salam sy Khidr izay voalaza sy voatonina ao anatin'izany boky masina al-Qur'an il-Karim zany. Lesona azontsika tsoana amin'izany dia lesona tokana ihany ho antsika olombelona rehetra miaina eto ambony tany indrindra ianao izay mpiantso ny olona sy mpanao dawa na ireny milaza voatonina amin'ny anarana ostazy sy mpampianatra sy ny rehetrarehetra reny rehefa
tsara ny zavatra zay nataonao na ny khutba zay nataonao. De misy olona manontany anao hoe mbola misy mahay ny ohatranao, de tadidio tsara fa avereno any amin'ny Allah ny fahalalana. De teneno hoe Allah no alam, Allah no mahalala indrindra, fa tsy misy olona mahasamy teny na afaka miteny fa mahay indrindra eto ambony tany. Eny fa hatramin'ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallama de mbola namerina ny fahalalana any amin'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala. Ary zay indrindra no antony nanitsiny Allah subhanahu wa ta'ala ny mpaminany Musa amin'izany hoe niteny fa izy no mahay indrindra tamin'ireo zanak'Israely, de nalefa ny Allah subhanahu wa ta'ala nandeha nianatra tamin'ny mpanompo anankiray antsoina hoe Khidr. Ka ho antsika ihany koa, tsy misy olona mahasamy teny fa izy no mahalala indrindra eto ambony tany. Tsy misy olona mahasamy teny fa izy tompony fahaizana, izy no faratampony amin'izany fahaizana izany. Ary nitenen'ny Allah subhanahu wa ta'ala ao anatin'ny boky masina al-Qur'an al-Karim, wa ma utitum min al-ilmi illa qalila. Ianareo de tsy nahazo amin'ny fahalalana afa-tsy ampahany kely amin'izany fahalalana izany. Tahaka ny hoe fanjaitra natsofoka ao anatin'ny ranomasina de nitondra rano, iny rano kely izay noentin'ny fanjaitra natsofoka tao anatin'ny ranomasina iny, iny no fahalalana zay azonao. Fa ny fahalalany Allah de toy ny ranomasina dadaska, izay no tiany Allah ampitaina afatra ho antsika. Ary izany nataony ao anatin'ny suratul Kahfi, satria nahoana inovakintsika isaka ny zoma, ary akantsika lesona eo amin'ny fiainantsika, ary tokony ho fantatrao fa ny fahalalana irery dia any Allah subhanahu wa ta'ala, fa tsy misy olona na de mpaminany aza izy, na de olo-masina aza izy, na de olon-dehibe aza izy, tsy misy mahasamy teny fa izy ny tompony zany fahalalana zany. Satria ny fahalalana de midadaska, mety mahay zavatra anankiray ianao fa ny zavatra anankiray tsy hainao. Mety mahay resaka ankida anao, mety mahay resaka fiqh ianao, fa ato amin'ny resaka fiainana eto ambony tany tsy fantatrao. Mety doktoranao amin'ny zavatra anankiray, fa amin'ny zavatra anankiray anao tsy misy zavatra fantatrao. Ka ny fahalalana dia any Allah subhanahu wa ta'ala izy irery ihany. Zay ngamba no lesona lehibe azontsika tsoana tamin'ny tantarany mpaminany Musa sy Khidr, ary zay ihany koa no entintsika mamarina nyty fandarina ty. Isorako anao nanaraka an'izany hatranam-piandohana ka hatramin'izao fiafaran'izao ny tenako de mametraka mandrapitafa ho amin'ny zoma erina nytoy zao. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الله أكبر الله